tanteraka concert efa tenen'ny sekretera fiangonana ihany tamin'ny herin'ny androany izany concert ho tanterahana izany fa miaraka amin'ny poisson de mer izany tsy ny poisson de mer araka ny voalaza no anao concert ohatrany hoe gâteau concert tsy ny gâteau no anao concert fa ny antoko-pihira no anatanteraka izany misy billet efa namidy any amintsika any 5,000 ariary ny vidiny izany dia etitsika takalon'izay rehefa miditra atontsika amin'ny ariva dia mahazo ao anatin'ny barquette misy trondro ao anaty barquette izany anefa tsy manakana antsika tsy ho tonga raha tsy manana izany tapakila izany fa tongava isika rehetra hanotrona ny sampana tokopira Maintimolaly indrindra hanome voninahitra an'Andriamanitra dia manarak'izay ihany koa dia ao anatin'izay concert tanterahana izay dia isy olona anankifolo eo araka ny billet izay hosarihana no ahazo barquette manokana izay misy amalina sy henan-kisoa efa masaka daholo ireo zavatra nitononona ireo misy olona 10 eo zany ahazo izay amalina sy henan-kisoa izay dia manentana antsika tsirairay avy mba ho tonga anotrona ny sampana tokopira Maintimolaly. Ny sampana tokopira Maintimolaly ihany koa dia manana ny budget 2016 na hoe teti-bola 940 ao anatin'ny budgetnay dia misy ny tsangam-bato ary inona fa ohatr'izay daholo ny budget ny sampana sy fikambanana tsirairay avy misy ny tsangam-bato izay ho atolotray mitentina 400,000 ariary ary ao anatin'ny budget ihany koa dia misy fanampiana ho an'ny vady amanjanaky ny mpitandrina nodimandry vadina velany mpitandrina nodimandry zany izay mitentina 100,000 ariary atolotray amin'ity androany ity izany vola izany satria izay no efa programme tanterahana izany ary ho tontosaina amin'izao ora sy fotoana izao ny fanentanana ataoko dia manentana ny tsirairay avy izay na manana feo tsara na feo manahoana ny feony ny antisampana tokopira Maintimolaly dia mandray antanandroa izay rehetra vonona anatevina izany isaorako indrindra izay efa nanolo tena ao anatin'ny katekômène misy efa nanolo tena dia isaoranay raisinay antanandroa tokoa izany betsaka ireo izay liana te hiderin'Andriamanitra tsy ny ety an-tany ihany fa ny any an-danitra ihany koa dia izay no faniritsika hiaraka hihira ao an-danitra ao rehefa tonga ny fotoana dia lahantsika amin'izao fiainana mandalo izao dia manarak'izay tsy kely indrindra fa lehibe indrindra dia ny fisaorana ny mpitandrina randriamanantena izay nanaika hitondra ny toriteny tenin'Andriamanitra tamintsika iteo dia misaotra anao indrindra izay Andriamatompo mpitandrina noho izay fandavan-tena nataonao izay na dia fantatray tokoa ara fa avy nitory tany amin'ny fiangonana hafa ianao tamin'ny maraina teo dia tratranao tsara amin'ny fotoana tamin'ity andro anio ity dia misaotra anao izahay sampana tokopira Maintimolaly tsika manan-karena mpitokoteny manan-karena mpitandrina ka na dia tsy eo raha mpitandrintsika mahita mpitandrina hanambara ny afatr'Andriamanitra foantsika fa ny voninahitra rehetra dia ho an'Andriamanitra irery ihany fa isika dia fitaovana fotsiny ihany dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny amin'izao alahady izay tondranam-bavaka
ny atoko-pihira Maintimolaly izao. Saratra tokoa ny asa izay sahaninareo, koa miarahaba anareo. Andriamanitra no mbola nitahiry anareo na tsara anareo izao, ary mbola tafahatsoroanareo hatrany mandraka izao. Ny tenin'Andriamanitra izay atolotra anareo dia ny ao amin'ny tantara faharoa toko 7 andin'ny faraka 12 tapany fara manao hoe mahereza ka mahefa ary Jehova ny omba izay tsara. Mahereza ka mahefa ary Jehova ny omba izay tsara. Tsara ry atoko-pihira ny mideran'Andriamanitra, tsara ny mihira an'Andriamanitra, tsara ny mitory ny anaran'Andriamanitra araka ny teny fanefanareo teo. Koa omba anareo aneny Tompo, omba izao atoko-pihira Maintimolaly izao aneny Tompo, koa mahereza ao amin'ny Tompo. Fa manaraka izany dia hitondra teny fampiherezana ho anareo ihany koa, ary hitondra mbavaka anareo ny mpitandrina mpiara-miasa. Miarahaba ny atoko-pihira Maintimolaly. Inona ny zavatra hitantsika? Sangana kely ny Maintimolaly rehetra. Inona ny zavatra hitanareo? Misy défi ao Inona ny défi an'zareo? Za zao nietrehitra hoe Maintimolaly dia mainty daholo ny akanjon'zareo. Izy ity Fotsimolaly fa tsy Maintimolaly. Ka tena misy défi zany. Misy défi zany. Ary za ry Maintimolaly dia tena mampahery anareo tena mampahery satria raha nahery ny feokiranareo teo antonikiranareo tena misy valeur tokoa ianareo. Ao ny valeur. Ary eto zany dia tena mahereza ianareo. Tena mahereza anareo satria ao aminareo lay hery. Ka mialatsiny amintsika atoko-pihira sasany fa Maintimolaly aloha zao ny resako. Ka Maintimolaly zany tsy Maintimolaly tsony io zao fa Fotsimolaly io Voaka an'Andriamanitra io. Ary za zao ny tenen'zareo fotsifotsy ny thème rapitsy pasteur dia nataoko fotsy ambony ambany koa ny anakandro any. Fa tena ny aiky mihitsy hoe misy zavatra ngeza be tian'zareo ampitaina amintsika. Ka ianareo no original. Zay adidio zay voambolana zay. Zay no original hoe. Zay original anareo. Tena ianareo ny tompony zany. Ka dia mahereza ianareo Sika fiangonana dia tena iantaniko mba hitombo ny isan'ny Maintimolaly. Andao hoe anao hira anankiray tsika hira fa 470 ny andiny voalohany ihany. Dia mitsangana zay tonga dia vonina hiditra Maintimolaly zao. Mitsangana eny am-pitoerana eny. Fa reo no original. Zay te hisafidiny original tonga dia mitsangana. Andiny ny voalohany ihany. Anankiray ary ho hitan'ny tompo eto androany dia mahazo ny original izy. Melohan'ny vavaka zay aza menamenatra mihitsy aza menamenatra mandeha ny raha hoe raiky fenoantra ity ny zanakao ny foko dia mahantra raha lavitra anao manatona avy hatrany tsangana sika zay vonina anao Maintimolaly. Aza menamenatra mihitsy ao anatin'izany iry zany. Fa mahita anakoro mitsangana iny ambony iny fa mahita anakoro mitsangana iny ambony iny raiko fenoa itiny zanaka ny foko dia mahatarana. Aza menamenatra mitsangana. Aza menamenatra ny karakaina iza tontolo izy kareraka ny aina ry raiky fenoantra itiny zanakao fenoa itiny zanakao ny zanakao ny foko dia mahatarana fetrame mangataka dia
telekôna eny akaikindrain'olo reny zany a soratiny anarany de atero aty amin'ny brao atero aty am'zareo aty amin'ny Maintimolaly soratiny anaran'le nan'olo tena rehetrarehetra teo a de atero aty zany le izy mba tsy nampitsanganako anareo taty nahazo farafakelyntsika teo hitako teo a eo amin'ny 7 eo ny voasora hitako masoko fa tsy fantatro anampy anareo zany ry Maintimolaly fa ny aty ambanimbany aty riko mbola misy anankiray ry am'zoronjoron'ire de tsy hitanareo de hoany zay menamenatra teo rehefa avy eo manaova ohatrany isatisy ohatrany Nikodemosy amin'ny alina no mandeha manatona ny tompo de manatona moramora any aza menamenatra mihitsy fa de any ianao mandeha any de za hoe président misy koa ny telefôna de atsoy za hoe de ho isanareo a eny ary sy vavaka ary isika fa zao ny tenin'Andriamanitra zay novakena teo a de mbola veriko ihany indro ny mpanompoko izay notantanako zay fa nofidiko a lay nofidiko sady ankasitrahako napetrako ao amin'ny fanahiko de ho anareo zany ry Maintimolaly a de ho tanterahanareo tokoa ny teny fanevanareo a de nitory a ny anaran'ny tompontsika amin'ny rahalahanareo a sy izay rehetra mila izany ivavaka isika ndreo ny atokopira Maintimolaly Andriamanitra ny safidy ianao safidy ny itory ny filazantsaranao amin'ny rahalahana eny manerana izao tontolo zao mihitsy aza araka ny teny zay noentin'ny mpanentana teo tsy hijanona atao amin'ny fiangonana ihany misaotra tompo misaotra ihany koa ny amin'ny dingana na nataon'izy ireo namehitraka tsangam-bato tsy ho an'ny fiangonana ihany fa ho an'ny vadina velan'ny mpitandrana sy ny ankona misaotra re tompo mankasitraka anao manan'olona tokoa ianao Andriamanitra hitsinjo reny mpanomponao reny ankehitriny a dia tahio ny fiainana ny fandaminam-potoana rehetra araka ny programa ifanalamany ny budget napetraka nandeti-bolana kinona izy ireo teo anatrianao ho tanteraka ane zany tompo ho tsangam-bato lehibe ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao eto anivon'izao fiangonana zao ka io manokanareo nan'olo tena tamin'ity androany ity nan'olo tena hiditra ao amin'ny atokopira Maintimolaly iny ireo zay mbola misalasala na ireo zay manana fandavatena fa mbola any anaty any tsy mivoaka de nao Andriamanitra no aokane ampirisika sy anentana ampirehitra ny afon'ny fitiavana anao sy ny fitoriana ny filazantsara an'olo tena ho anao reny mpanompo reny amin'izany asa tsara zany de terizy ho anao hatramin'ny farany tompo ny fanekena ny ekena reto mpanomponao teo anatrianao a fa ho masina sy ho marina amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao zany sy rehetra mahasoa ny fiainanay tompo a satria mpanomponao zay indrindra reto fiangonana manontolo zay niaino ny teninao tamin'ity androany ity dia tsy diso anjara ihany koa amin'ny fitoriana ny filazantsaranao amin'ny olombelona rehetra sy ny olona manontolo amin'ny anaran'i Jesosy amen petraka amin'izay nareo ka eo anatrehan'izany dia indreto ny mpitandrana sy ny mpirao-piangonana misolo tena ny fiangonana manontolo miarahaba anareo dia mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo omba anareo hatranin'ny tompo Sao dia tonga eo amin'ny filazana raharahan'ny fiangonana isika
Ary dia mbola miarabantsika mpianakavy ny finoana rehetra amin'izao alahady fa 4 amin'ny volana be 12 izao. Miaraba ny mpiandry izay avy any amin'ny fiangonana rahavavy izay tonga miara-mivavaka ary hitondra ny asa fampahirezana eto amin'ny fiangonana. Ny tompony amaly fidianareo ary dia isarona indrindra ny fiangonana izay soloanareo tena amin'izao asa fanompona izao. Mamerina ny fisaorana ny mpitandrina Randriamanantena Jean-Jacques Séraphin ny amin'ny mandavatena izay nasehoanao amin'ny fahatongavanao miara-miombam-bavaka aminay eto ary indrindraindrindra mitondra fampahirezana sy ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny fiangonana. Izy moa dia filohan'ny filompanampy ao amin'ny sampatia foibe tsara ho fantatsika ihany izany. Saotra indrindra amin'ny fiara-miasa fa dia efa nisy ihany ny fiara-miasa izay efa natao tonga ianao nandre mbola misy tonga ianao raha mbola misy manaraka mino sy mahatoky izay mbola ho avy ianao. Ary dia manantitra ny fiarabana ihany koa ho an'ny atokopira Maintimolaly amin'izao alahady izay nanambavaka anareo izao. Mampahery anareo amin'ny asa izay efa nifidianan'ny tompo anareo amin'ny fitoriana ny filazantsara akira. Araka ny efa ny Maria indray aman-dreny mpitandrina teo dia izay ny manahirana amintsika mpanompon'Andriamanitra miakanjo fotsy tony. Tsy anareo ihany manana ny dekona na iratsy-piandry retsy manahirana be satria tena mila maneo an'izay ilay hoe fahadiovana tsy ny ivelany ihany fa ny anatiny ihany koa mba ho tahaka an'izao ny amin'ny endriky ny fotsika izay ao anaty ao. Fa raha tsy izany sika dia tsy tonga amin'ilay teny pastera teo hoe original fa piraty fotsiny tsika raha vao tsy tovy amin'izao endriky ny fahafotsitsika ivelany izao ao anatintsika. Ary dia mampaherantsika amin'izany rehetra izany zay hoe tsy ho antsika Maintimolaly ihany fa na dekona na mpiandry nizaniza dia mampaherantsika amin'izay asa izay raha mitory fitiavana kira, mitory fifaliana kira dia tokony ho hita eny amin'ny endritsika izany. Mitory fifaliana hiteny hoe falifaly, mitory fitiavana hiteny hoe tena tia olona, fa tsy hoe mitory fifaliana kanefa le mpihira motsimotsitra be daholo. Mitory fitiavana kanefa le mpihira mankahala olona, tsy tia olona. Zany zay hoe manahirana be ho antsika miakanjo fotsifotsy tahaka an'izao ny mitory ny filazantsara mba ho hiteny amin'ny endritsika avokoa zany fahadiovana izany. Taratasy avy amin'ny foibe fiaraha-misakafo amin'ny jobily fisotrondronon'ny ramatoa docteur Ravalomanana Charlotte izay mpitandrina sady mpampianatra ao amin'ny fakulté. Misy fiaraha-misakafo izay atao ao amin'izany fankalazana izany eny amin'ny espace Krypton Ambomalaza amin'ny 12 Jona. Fandraisana anjara amin'izay moa 40,000 ariary. Dia isika afaka mandray anjara na dia hoe tsy afaka mividy an'izay tapakila izay iray manontolo aza, afaka mandray anjara sika dia manantona anay amin'izay fandraisana anjara izay. Avy amin'ny fikambanan'ny vadin'ny mpianatra izay mpiomana mpitandrina. Ny vadin'ny mpianatra mpiomana mpitandrina ao amin'ny fakulté de théologie Ambatonakanga dia mikarakara hetsika fankalazana ny fetiny reny amin'ny zoma 17 be ho avy izao. Izay dia atao eny amin'ny toeram-panomanana moa izy io eny Ambatonakanga ihany. Amin'ny 10 maraina misy ny Fanompoam-pivavahana ao amin'ny FJKM Ambatonakanga. Dia avy eo misy ny varotra fampiratiana ao aorianan'izay Fanompoam-pivavahana izay. Dia manentana antsika mba anohana anireny
vadin'ny mpianatra ho mpitandrina ireny. Amin'ny alarobia 20 Mey izao fankalazana n'Andriamanitra noho ny 17 taona na mpitandrina sy ny 20 taona ny fiara-miasa tamin'ny mpitandrina Ranoro Vololona Vonina izay mpitandrina ao amin'ny aumônerie FJKM AP izy io. Dia manasantsika fa isy ny Fanompoam-pivavahana amin'ny 7 sasany maraina amin'izany alarobia izany, izay Fanompoam-pivavahana tarihan'ny synodam-paritany. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana finjanganany tena maty no ampandrenesinay anareo fa niava malalanay raha 900 Rakoto Malala Edmond dia nodimandry tamin'ny talata lasa teo rehefa nivahiny 17 taona teto tany. Ny vadiny ho ny zanany ny retapo aminy eto amintsika Rakoto Armanana Marcel sy ny zanaka aman-jafiny. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny zoma lasa teo teny amin'ny fahasandrazany teny Andranovory. Fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy raha Antamalala Micheline izay nentina teto tamin'ny alahady lasa teo nanome fararakitra 20,000 ariary. Ny atoko-piratany ketsa dia mampandre atsika fiangonana fa andeha ho any amin'ny FJKM Ambohitra Angano izy ireo amin'ny sabotsy sy alahady ho avy zao. Eny amin'nisy amin'ny pasteur Iadja izany FJKM Ambohitra Angano izany. Miainga eto amin'ny fiangonana izy ireo amin'ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina dia miverina ny alahady. Ny sapatia ny komity mpivondronana ary ny mpiandraikitra dia mba mijanona ao aorian'ny Fanompoam-pivavahana toy izany koa ny sampana vokovoko manga rehetra mba mijanona avokoa ianareo ao aorian'ny Fanompoam-pivavahana. Raha riva any amin'ny 5 ao aorian'ny firavan'ny Maintimolaly ny sampana fifoazana dia mba atsona avokoa tsy ny mpihira ihany fa ny sampana fifoazana rehetra mba hianatrira hira faneva ny 20 taona no manomboka ianarana amin'izany. Ny sampana Dorcas dia manao lasitselatra amin'ny alarobia ho avy zao eny Ameritsetosika dia mba misoratra anarina mampiasa-piangonana izay mpikambana andeha amin'izany lasitselatra izany. Amin'ny talata ny sampana Dorcas ihany olazaiko dia tsy misy fivoriana ianareo fa mandeha manatrika an'ity kolo voninkazo ity. Tsy an'ity hoe kolo voninkazo fa tsy kolo hafa akory. Kolo voninkazo izay karakarain'ny FJKM Ambohitately izy io manomboka amin'ny 13 Mey ka hatramin'ny 20 Mey ery amin'ny Sahamikanto avaratra tamin'ny Mora. Dia amin'ny talata io zany nareo mba tsy misy fivoriana fa mandeha manatrika an'izay eny amin'io toerana io. Misy zavatra maro samihafa eny ho hitantsika eny, ho hitanareo eny. Misy varotra fitaovana ilaina amin'ny fikarakarana zaridaina, amin'ny fampirantiana, resaka mahakasika ny voninkazo sy ny fanaingoana trano, fiara sy ny tahaka an'izany. Izay no zavatra ho hitanareo eny. Ny manaraka dia mbola isy ihany ny fisaorana izay ho ataon'ny komity solotenan'ny komity rehefa ao aorianan'izao fitenenako zao fa ny fiangonana ray aman-dreny mpitandrina sy ny baraon'ny fiangonana dia manantitra misaotra atsika rehetra makasitraka indrindra asika fiangonana ny sampana sy ny fikambanana tamin'ny fitsangatsanganana izay nikarakaraina mba hoentina amin'ny fanaovana ny tsangam-bato ny ray aman-dreny mpitandrina izay nodimandry kanefa mbola misy eo ny fianakaviany dia izay no anaovantsika izay tsangam-bato lehibe izay. Saorantsika tamin'ny finiavana sy ny ezaka rehetra izay natao
dia ny vokatra moa dia azo iverina fa tena hoe nahazo vokatra tsara tsika tao anatin'izany zavatra nataontsika izany. Ny vokatra azo tamin'izy iny dia nahazo sika 5 149 ariary na 25 748 francs. Zay vokatra azo atao hoe tena hoe tsara azotsika tamin'izany ezaka izany. Ny autocollant zay namidy teny le misy ny sary fiangonana sy ny sary fianakaviana mpitandrina dia mbola misy ambony ihany ozy izy zareo tompon'andraikitra dia mbola afaka mividy isika an'izay autocollant izay. Ny sampana sekolelady dia manao opération gâteau. Efa fanao tahaka an'izao rehefa akaiky ny fetin'ireny opération gâteau amin'ny fête de mère izy io amin'ny alahady. Eto amin'ny fiangonana no atao dia aorinan'ny Fanompoam-pivavahana no andraisana azy. Dia ilay solombary 500 ariary sy 1000 ariary dia amin'ny lahady heriny ihany koa ny farany amin'ny fanomezana an'izy io. Dia mba hampatsiahivina isika ray aman-dreny amin'ilay hetsika izay atao amin'ity volana jona ity, izay karakarain'ny aumônerie FJKM, izay anentanana ny ankizy mba hanome kilalao na arendrina na sakafo izay atsika fa azo zaraina mba omena an'ireo ankizy sahirana misy amin'ny fizarana an'izay eny amin'ny EPP, dia mba mandray anjara amin'izany isika. Aorinan'ny Fanompoam-pivavahana dia misy ny fivorian'ny mpihevitra rà. Efa nahazo fakatoavana avy amin'ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny hitariana an'izay fivorian'ny mpihevitra rà izay. Misy zavatra vitsivitsy izay tsara ho fatatsika mpihevitra rà dia manasantsika anatrika izany fivorian'ny mpihevitra rà izany. Mialohan'ny farany dia ny ray aman-dreny mpitandrina araka ny hitantsika eo tsy eo izy fa noho ny hiraka sy ny fanasana izay nataon'ny synodamparitany Matsiatra Soa Fianaratsoa dia lasa nandeha nanao an'izay hiraka sy fampianarana izay ihany izy. Kanefa dia misy afatra izay napetrany fisaorana sy fankasitrahana fiangonana manontolo noho ny fiambonana masina izay nasehontsika nandritra ny fitsangatsangana fiangonana sy ny fanomezan-tanana mba ho fanatanterahana ny tsangam-bato. Tolorana fisaorana ny sampana sy fikambanana izay nitarihan'ny firaisan'ny sampana tamin'ny fanatotosana ny asa rehetra Jesosy tompony amaly fity anareo. Dia mivavaka sy mampahery ny atoko-pira Maintimolaly amin'izao alahady natokana hiara-mivavaka izao mba hirezatrany amin'ny asa fitoriana izay tanterahanareo fa ny tompo momba anareo raha tsiketraka ianareo. Mba ifabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Araka mpisaorana misaoran'Andriamanitra aho dia amin'ireo tombonandro maro nomenao aho ka nahatratrarako ny tsingeritaona nahaterahako. Misaotra anao aho noho ny fitahianao ka vita soamatsara ny zavatra no karakaraiko manolotra vola 30 000 ariary ho an'ny mpitandrina 10 000 ariary ho an'ny W 20 000 ariary. Ny farany dia ny sampana mpanazava stily dia nandray rakitsary iny fitsangatsanganana izay nataontsika iny. Azo ny rakitsary avokoa zany ireny fitsangatsanganana video za fa tsy hoe rakitsary tsy metsika akory zany fa video, azo video avokoa zany iny fitsangatsanganana izay natao iny. Dia efa afaka mividy an'izany isika ary afaka manao commande ihany koa raha ohatra tsy ampy izay efa netiny ihany 2000 ariary ny vidin'izany rakitsary izany manentana antsika andray anjara satria dia mbola ny vola azo amin'izany mbola entiny anampiana ihany koa amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanaovana ny tsangam-bato. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
Mbola manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy havana. Ombako manana ny amin'ny namana sy teo aloha ny fiarabana ho anareo antokopira Maintimolaly amin'izao alahadinareo izao. Zavatra roa ihany no ambara ry havana sy andraisana fitenenana amin'ny alalan'ny firaisan'ny sampana. Tena misaotra antsika rehetra izay nandeha tamin'ny lundi de Pentecôte. Enjato mianaka tsika ny tany. Tsika zany tsy mba manoatra le fanosany jiosy, tsy isaina ny ankizy sy ny vehivavy, fa ny amin'ity tena nisaina mihitsy tsika enjato eo tsika. Tena misaotra tsika tamin'ny fandaminana rehetra, tamin'ny nanomboka taty amin'ny fakana fiara zany, tamin'ny fandraisana ny sakafo masaka tany zany. Tena misaotra tsika rehetra. Dia tena ampirisiantsika fa voavoalohany iny. Ary ny tena any an-tanana dia zao ny hoe mbola isy ny manaraka ka mino ary havana fa tena ho ataontsika tena mafimafy noho iny ary tsaratsara noho iny ny amin'ny manaraka eo, satria fantatsika fa mbola ezaka mihitsy ny amin'ile tsangam-bato. Ary zany ny tena any an-tanantsika fiangonana manontolo mba tena vitrika ny sampana. Ino fa tena anao be tsika. Androany ariva zany efa misy poisson frite maromaro, amalina sy henakisoa, tena ho tsara zany. Ino fa mbola anao mihoatra ny Maintimolaly amin'ny tsangam-bato fa tsy ho zay ihany ny atolony eo. Tsika rehetra mihitsy tena mbola anao tsara amin'ity tsangam-bato ity. Dia mahereza aby ry havana, mahereza fa tsy ho foana tsy akory fikelezantsika aina amin'ny tompo fa maefa be. Zany ny teny Paoly anampahery ndreo rahalahy ny tany Korinto. Maefa be, betsaka zany no atotona ho an'ny tompo. Dia ataontsika voninahitra Andriamanitra zany. Rehefa aoriana ny mpihevidrara zany itsika braony firaisan'ny sampana rehetra, tsy le braony sampa firaisan'ny sampana io zany, fa itsika le sampana manontolo dia mba mijanona tsika fa isy fandaminana ho ataontsika mikasika an'izany sy ny toe-bolatsika ao amin'ny firaisan'ny sampana ho ampahafantarina tsika zany. Aoriana ny mpihevidrara zany dia mba mijanona tsika. Farafaratsiny mba mandefa solotenao ianao ao anatin'le sampana, fa manjary tsy arakitsika le fivoriana tsika ao anatin'ny fiazakazahana ihany zao dia tena mila mahery tsika ny amin'izany asan'ny tompo zany. Dia samy tahin'Andriamanitra dia ho azo ny voninahitra. Amen. Vavaksika ry havana, andreo mpanompon'Andriamanitra nanao rakopisaotra. Ry tompo Andriamanitra eo, mankasitraka noho ny fitiavanao, mankasitraka noho ny somary be izay nomenao anay, misaotra noho ny amin'ny mpanomponao izay nandray fahasoavana sy fitahiana avy aminao. Misaotra noho ny tompon'androm-pahavelomana nomenao azy, hanahatra tsara ny herintaona nahaterahany. Misaotra fa ianao no nanome azy fahavelomana. Misaotra anao satria vita soma tsara amin'ny zavatra nokarakarainy. Avy aminao tompo ny zavatra rehetra. Ianao no mandamina ny zavatra rehetra. Koa fifaliana ho anay fiangonana ihany koa. Ny misaotra anao noho ny amin'izany mpanomponao izany. Tompo, dia ampahirezo mandrakariva ny mpanomponao. Ataovy matoky anao hatrany izy mandritry ny androm-piainany rehetra. Omeo azy ny herim-pinoana, ny herim-panahy avy aminao. Aoka ianao no ho tompo ny fiainany manontolo. Ianao no hanapaka sy hanjaka amin'ny fiainany. Ka ninona zavatra kasainao atao, dia mbola hanampy azy hatrany ianao ary tsy afoana hasaraka azy. Dia min'izay tompo, fa omba ny fiangonanao mandrakariva ihany koa ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Sao ry havana dia hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika, tsarovy fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra.
Andeha hitsangana amin'ny fiangonana n'olotra ny rakitra. Hira fahaefatra andiany fahaefatra no tanterahintsika. Hipetraka ny fiangonana. Sao dia tonga eo amin'ny asa sy fampielezana isika, ho manasa antsika hanatrika izany fotoana izany. Ny hira 570 no ataontsika dia hiomana amin'izany ny mpiandry. Hira 570.
Vavakantsika ry havana. Tompo Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zay fa nandre ny teninao zay tamin'ity androany ity, zay hoe mpanompoka ianao tokotra tompo no nitantana anay tamin'ny tady mahazaka ny fitiavana, ary ianao koa no efa nifidy sy nanendry anay tompo, napetraka ao anatinay fanahinao Andriamanitra, ary tena tsampanay tompo fa tena misy valerany eo anatrehanao Andriamanitra izay. Ankehitriny ary tompo, fona ho an'ireto vahoakanao reto, mamindrafo amin'izy ireo, mamelany elo. Ravakina ny teny pahefana, hoentina ny renana izao masimasina izao, ianao tompo ny elo lalana amin'ireo mpanomponao. Eny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, sady lohan'ny mpiandro ny nandratra izany vavaka izany. Saotra indrindra raha eo. Amen. Hovakina ny teny pahefana dia hoentina hanorina zao asa masina izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Azaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Ary ianao sa lehibe noho izany azy izy, satria izaho mankany amin'iray. Ary na inona no ankatahanareo amin'ny dia ataoko izany, mankalasana ny ray ao amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny jijo. Ary izaho angataka amin'ny iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tolo izao raisina, satria tsy hitany nafantatra, fa ianareo mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatiny. Maro izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohina. Ary izao famantaran'izao no anaraka izay mino, hamoaka dia minio amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mena rana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampakarina ho any an-danitra ka nipetraka ankavanan'Andriamanitra, fa izy ireo kosa dia lasaka nitory-teny eny tsy tolo eny, ary ny tompony niara-niasa taminy ka nanamarina ny teniny tamin'ny famantarana izay momba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azona avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangona androna telo amin'ny anarako, dia eo avoany aho. Ary ondray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza zany izy dia nanisy raisona. Na elok'iza no velanareo dia voavela izany, ary na anisa kosa anareo dia tsy voavela izany. Amen. Vavaka isika, esaka tsy tomponay, ataona indrindra zay teny pahefana nanaovana izao asa masina izao. Satria ny teninao mba ianao vonahitra ao, tamin'ny terana mako tamin'ny amako, ary mba ianao zava-mahagaga amin'ity an'io teny. Masina ny teninao, teny velona tonga fahariana vao ao anatinay. Teninao aina mahazo azy fahasalamana no fetra. Teninao fanely ny tongotsay fahazavana iary anay. Teninao sabatrao eto mandresy mpanjaka mamisena. Audina soranako ny asa mazintsy tera pokotoa. Dia io ny mpanomponao izay andraoka ny asany satana sy fanahaka tsetra. Ny fananao masina miasa amin'ny mpanomponao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta rehefa ompy amin'ny azo fijaliana, tompony tompo, mpanjaka'Andriamanitra velona, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nandidiana sy androana ny asa matin'ny satana rehetra. Miala dia mandehanina reo any amin'ny farimy rehetra afo, any ny toerana voatondra ny devoly sy miaramilany, mandehany ianareo eto daholo ny entanareo rehetra,
ny entanareo ny fitaka ny lainga ny aretina ny faratsiana rehetrarehetra dia mandehana eto any farimy rehetra afany efa an Jesosy reto vahoaka reto tsy ananareo fahefana intsony efa vidita ransoa ireo ko mandehananareo mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy ianareo zay rehetra nididina sy nirona tamin'i Jesosy anaran'i Jesosy tsy mahazo miverimberina intsony mivoa mandehana ianareo miala ianareo any amin'ny farimy rehetra afo. Vavaksika toko. I Jesosy Kristy tompo-mpanjakana eo. Misaotranao izahay. Idera mankalaza manome voninahitrinao an-trano. Ka mbola najorony eto mpanomponao. Tolony filazantaranao amin'ny latsavy. Kataka aminao nefa Andriamanitra tompo. Ny teninao masina amin'ny teny misy fa tsy mahefa nina raha misaraka aminao. Ka mangataka aminao zay tompo. Fitaovana ihany zay hirakiraka ihany. Fa anao le asa tompo. Asa tokony ataon'ny enjely zany. Kanefa najorony eto zay anao zany sanao. Tompo malalo misy matoky zay fa mombanay manakariva ianao miara-dalana ilolana amin'izany rehetra. Dia minahatsinao Jesosy nandresaka tan'izany vavaka. Ohatra ray eo, amen. Ho Jesosy tompo hoe rehetra manatonao dia tsy ho laviko mihitsy. Koa manisa ty aminareo zay mavetrina. Izaho rehefa tsy aza misalasala. Tompo amehiro anao. Ataontsika ny hira fa 20. Ny atoko-pira Maintimolaly zao no anao ny hira.
miantsy ny anarany tesay oresy mifavana teny jesô ampianany soatsika rehetra taosoraiso fahafana isarainy aminao manolona zavatsary tsisay mianjany aminao tava miantsy ny anarany tesay oresy mifavana amin'ny anarany jesô mandoaganao satana amin'ny anarany jesô mandidanao ao mandehana amin'ny anarany jesô loananako nefa efana amin'ny anarany jesô mandidanao mihoa amin'ny anarany jesô mandoaganao satana amin'ny anarany jesô mandidanao ao mandehana amin'ny anarany jesô loananako nefa efana amin'ny anarany jesô efany jesôsa Minuanya satokunu atautua avitanu isani siamne naratum Jesua Yesus sama mafatisi zamaning nazisani amejatana malari si tesai usin sagaisa Seleja minuanya satokunu atautua avitanu isani siamne naratum Jesua sama mafatisi zamaning nazisani amejatana malari si tesai usin sagaisa Amne narani Jesô mandoaganao satana Amne narani Jesô mandidanao ao mandehana Amne narani Jesô loananako nefa efana Amne narany Jesô mandidanao mivoa Amne narany Jesô mandoaganao satana Amne narany Jesô mandidanao ao mandehana Amne narany Jesô loananako nefa efana Amne narany Jesô efany Jesôsa Amne narany Jesô mandoaganao satana Amne narany Jesô mandidanao ao mandehana Amne narany Jesô loananako nefa efana Amne narany Jesô mandidanao mivoa Amne narany Jesô mandoaganao satana Amne narany Jesô mandidanao ao mandehana Amne narany Jesô loananako nefa efana Amne narany Jesô efany Jesôsa Ny raha fadimy amby sivifolo sy roanjato nataontsika izao. Ny raha fadimy amby sivifolo sy roanjato amin'ny firana FJKM. Thank you.
rehetra vitanao ry Jesosy angatao ny mpanolotenanao miangavy vitanao ny teneno tompo aokareo tenatao ezao se mitiavana aminao alalao dioveo tempo aokareo tenatao ezao se mitiavana aminao alalao dioveo tempo lenao. Ny atoko pira Maintimolaly zao no anao ny hira.
Ira fa enambe folo sy telonjato amin'ny firana fifoazana. Ira fa enambe folo sy telonjato amin'ny firana fifoazana. Ira fa dimapolo sy dimanjato amin'ny firana FJKM. Ira fa dimapolo sy dimanjato. Now
mandravaka isika ry havana. Isaoranay ianao ry tompo Andriamanitra ay no ny asa masina izay notanterahana tamin'ity anio ity. Tsapanay tokoa Andriamanitra, mampahery ny tsirairay avy ianao ary mbola mampahery anay hatrany hatrany. Terizo anao tompo reny mpanomponao reny, natonanao tamin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, satria ny fotorotoro sy mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinotsinon'Andriamanitra. Raiso ny fiainanay ho ampelan-tananao Andriamanitra, fa tsy misy maharombaka izay ampelan-tananao. Erana eo anao Andriamanitra, ray zanaka ary fanay masina, ary mitahiry anay mandrakariva eo anatin'ny famindramponao sy ny fankasitrahanao ny olonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika no ny fahatanteran'izao Fanompoam-pivavahana izao. Andeha hitsanga isika andray ny hafatra sy ny tsotrano. Toy izao ny hafatra izay omen'Andriamanitra antsika, arak'izay hita amin'ny Kolosiana 4:5 sy ny 5 manao hoe: mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ho velany, ary araoty ny andro azo anaova-tsoa. Aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira, mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Raiso amin'ny finoana ny tsotra natolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Hita ianao neny Tompo ka ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny hainao, tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Amen. Hipetraka amin'ny fiangonana hivavaka mangina. Man'Andriamanitra irerana voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Rasoantsika rehetra tompoko. Misy mpihevitra raha rehefa avy eo dia manasa antsika ihany koa hanatanteraka izany.